Riavana malalo amin'ny tompo, fifaliana ho antsika ny zarana ny mofinaina anio a, ka andao tsika nomana ny fompanantsika amin'izany. Mivavaka isika. Raha eo, ankalazainay ny anaranao satria mety ianao miteny aminay manakariva. Ko ampiandrana ity, dia taovy vonona ny teninao zay a, tsy andray zany teninao zany a, manova ny fiainanay a, sy anaovanay indray isakatonao a, amin'ity tolandro ity. Eoko aminay rehetra ny fafeno fanana masina Jesosy teny tomponofo. Amen. Ny anjara mofinaina ho antsika amin'ity talata faran'ny volana febroary 2020 ity dia ty amin'ny taona 2020 ity dia ny Hébreu 4:4-12 ka hatramin'ny 13. Hébreu 4:4-12 ka hatramin'ny 13. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ka maranitra ny sabatra roa lely, ka manindrona hatramin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy, ary mitonona sy mitsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo, ary tsy misy zavatra ary na inona zay tsy miseho anatrehany, fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ariary eo masina izay farany ataontsika. Masolo manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Riavana malala, mbola hitombo amintsika manakarivany ny fahalalana tsara an'Andriamanitra raintsika, tsy Jesosy Kristy, ilay teny tonga nofo ka niara-nonina tamintsika. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masina ity dia ahitantsika indray ny amin'izany fahefan'ny tenin'Andriamanitra zany. Asehony eto ireo asa maro samihafa izay ahafahan'ny tenin'Andriamanitra mitratsehatra amin'ny fiainanao sy ny fiainako ary ty zao tontolo zao ty. Amin'ny olona tsirairay dia mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fon'olona izy. Etsakinany koa dia hainy ny mampianjaanja sy mampiariary ny zavatra rehetra amin'ny zavatra rehetra, na inona ny zavatra rehetra. Ary efa ny tenin'Andriamanitra eto-drindrina koa dia asehony zay efa rany ataonao ny ataontsika. Asehony mianjaanja zay efa rany ataoko sy ny ataonao ary ny ataontsika. Noho izany, mila mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra isika mba tsy ho ratsy fiefara ny ataoko sy ny ataonao, satria tsy maintsy misy fiefarany daholo ny ataon'ny olona tsirairay avy, na soa io na tsara. Raha tsara anao, raha ratsy ny ataonao, dia miefara amin'ny ratsy zany. Mbola velonaina anao, aoka zasy ianao tsy maintsy isy fiefarany ny ataoko nataontsika zay miendry ho tenin'Andriamanitra zao. Inona zany ny vahaolana ho asy anao? Miteza anatona an' Jesosy Kristy. Jesosy Kristy dia efa niteny mihitsy hoe tsy avy antso ny marina aho, fa ny mpanota mba hibebaka. Dikany hoe mibebaka dia mahafoy ny ratsy fanaony, miala amin'ny zavatra tsy mety ataony. Zany natao hoe mibebaka. Ao anatin'ny karema zao atsika dia mila mandiny tena isika izay velona ankehitriny. Inona mbola ratsy mbola ataoko sy ataonao, inona mbola tsy mety izay manana baraka amin'ny voninahitr'Andriamanitra, izay manaratsy ny anaran'Andriamanitra amin'ny ataoko. Nina isika izay mino, nanay isika izay mino any mantsy
Manabaraka amin'ny voninahitran'Andriamanitra indrindra ny ataontsika amin'ny andavanandrom-piainantsika. Hitan'Andriamanitra daholo inge na miafina indrindra na ny fisainan'ny fonao sy ny eritreritranao fantany avokoa. Matso ratsy fehefara ny ataoko sy ny ataonao aho. Andeontsika anatin'i Jesosy. Dia ny mbola velona eny an-taritra ity andro ity. Manatona azy. Jesosy mantsy efa miteny. Fa raha tsy sasako ianao dia tsy hanana anjara amiko. Andao mba hanana anjara tsara ao amin'ny Jesosy zasy ianao aho. Fa tsy anjara ratsy any ivelan'i Jesosy. Raha tonga amin'ny Jesosy mantsy izasy ianao aho. Dia marina amiko sy aminao indray. Miteny ny apôstôly masina hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha. Dia ho amiko sy aminao tokoa anie izany tenin'Andriamanitra hoe mila amin'ny titolo andro ity. Manaiky isan'ny tenin'Andriamanitra mba anaiky ovan'ny tenin'Andriamanitra satria ny filazany tsara manova tantara. Mila miova zasy ianao aho, mila ny tsirairay avy aho. Dia iova ny tantaran'i Madagasikara, iova ny tantaran'ity zao tontolo izao, izay mihazakazaka amin'ny faharatsiana sy ny fahalovan'ity. Amen. Misaotra anao izay raha eo fa mivanginy izany teninao izany indray mifompananay. Aza vila mafy ny fonao izay, faoka izay tena hieny tsara ny teninao. Ary anaiky isan'ny teninao mba ho tsara fehefara izay fa tsy ho ratsy fehefara. Satria ndray andro any izay tsy maintsy ho faty. Nefa izay ao aminao kosa sy mitetra tsara aminao ary manaiky tefianao sy amboarinao dia ho tsara fehefara ny fahafatesana. Dia mba ho marina aminay ilay tenin'ny apôstôly masina hoe efa niady tsara aho, mitahiry fonao ankehitriny dia voatahiry aho ny fiainana manakizay. Dia amin'izany tokoa anie ny fiainanay ahy. Ambara-piavina eny amin'ny ololanitra tompo. Materizo madio izay masina sady tsy misy tsiny aho. Ambara-piavinao aho dia ho vonona amin'ny asa tsara rehetra voninahitra ny naranao. Dia sitraka ny ary hivavaka hoe rainay izay ny an-danitra. Masinana eny ny naranao, mitonga anie ny fanjakanao. Atao anie ny sikaponao, etỳ tany tahaka ny an-danitra. Menaniny anina sahazo anay, amanina ny elokay, tahaka namenanay izay nika taminay. Aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, no amin'ny fanjakana sy ny hery, amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany avy ny milina amintsika anie izao tonano, tononona ny naharaizana ka fanamasa izao aho. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra an'i Jesosy tombontsika mpiandro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena manakizay, izany hoe hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra manao sikapony iny, ka hiaso anatinareo izay akasitrahany masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy voninanao aho, hanovanao amin'ny fahatsarana rehetra, ary hanovotony ny fovatonao aho, ho tonga folofa, ka hampavokatra anao aho ho amin'ny fanaovana ny sikapon'Andriamanitra amin'ity tontolo andro ity. Ho azy ny voninahitra manakizay. Amen.